Tendrin'le hetsika nataonay ireny tamin'ny talohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia sy mpiasa vovoka mitady syndika dia efa nahazo taratasy sy fahazoana mangankazana fonction travail nefa voahana ihany izy dia sekirozy tamin'ireny zay nefa nondraram-pirenena dia nasinay fitsonjovana zay zany ankehitriny efa efa milamindamina zany lay raha eto amin'ny tany sy ny firenena dia tonga zany zay nametraka ny taratasy ity zany dia taratasy filazana fa manome 7 ora zany zay atao amin'ny jirama fa hitokona zany izay mahaoriana zay 7 ora zay satria ny fampiresana dia efa tapaka tsisy fampiresana intsony dia nametraka ny tiany amin'ny inspection du travail zay faharoa manarakaraka an'izay betsaka koa zany ireo resaka amin'ny famaofao eto amin'ny jirama dia tianay tondrana resaka voalohany indrindra aloha izahay syndicaliste eto anivon'ny jirama ary anisany navoaroka ny sasany ary zany dia efa ela no mikikika anio fanovana ireo contrat ifanaovana amin'ireo fournisseur d'énergie privé ireo ary ny problème tsy nisy ny aina hatramin'ity DG ity zany tsy niainao amin'izany zany dia zahay le miteny an'izany ndray moa zany namana sasany any ivelany any reny moa zany mbola irenay mihitsy ny iverenana atao anatin'ny orinasa satria mijoro tamin'izany hevitra marina zany faharoa izahay dia tsy mandahy mihitsy ifisian'ny mpangalatra atao anivon'ny orinasa jirama orinasa ngedabe ohatran'ity ve moa tsy isy mpangalatra fa izahay andery syndicat ny jirama dia tsy miaro mpangalatra ary volona ny fanometanana amin'ny fanentanana mpiasa ialana amin'izany zavatra zany fa efa betsaka koa nge mpiasa voaroka amin'ny resaka halatra io ary zany positif zany amin'ny fitondran'ny DG ity fa mifangaro amin'ny fanenjehana tsy maro-pototra zany ny sasany ny akamaroany koa zany ka izay zany dia manao fanentanana mpiasa manefa Madagasikara anatsahatra an'izany sy anao andromaso ny toejavatra ohatran'izay zany araka ny tenin'ny prime ministre fahatelo dia zay dia milaza fa ny fifaninanana nandraisana ny palais général ankehitriny dia tsy nahafenao zany fepetra zany izy fa niraisina ihany dia feon'ireo rehetrarehetra ireo dia omeko ny any mora fitenenana ia ny fehiny moa zany dia zao hoe miantso zany zay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa taorina tolona natao zany dia mbola mitaintaina ambodiriana zany ny mpiasa jirama satria mbola mpitondra HVM mitantana ny jirama amin'izao fotoan'izao ary ananana proof zany regny ka miantso zay zany tsy misy atakandro zay tsy mitako hoe iza na iza tsy manana compte à rendre aminay raha teo moa président zany fa nanay tsotra efa nambarany vahoaka tamin'ny alana fifidianana ny fahareseny fitondrana HVM efa nahazo 900 izy ka zay mpitantana HVM ifidianay amin'ny président Rajoelina aleo tompoko mba higisaka fa manjary manao valifaty ka tsy afahantsika mampanosa sy manatanteraka ny vina sy ny velirano anampanatenan'ny président zany any vahoaka malagasy faharoa manao antsoavo ho an'ny mpiara-miasa rehetrarehetra tao anivon'ny orinasa jirama na ny tolona hita maso na ny tolona tsy hita maso na mety kosa nandray anjara tamin'ny tolona efa fantatritsika fa mafy any zavatra iainantsika tao anivon'ity orinasa jirama ity na amin'ny fampizarazarana antsika amin'ny fampidiana trano amin'ny alalan'ireny promotion sasany ny sasany ahilika ireny ka miantso antsika rehetrarehetra zany irahina amin'izay amin'izao tolona atao izao tsy maintsy misy ny fanapahan-kevitra zany raha ohatra ka tsy misy ny vahaolona atolotry ny ministera ao anatin'izay 27 zay mahakasika ny tale général Olivier Njonary sy ny mpiara-miasana